Salama daholo fantatra tamin'iny herinandro lasa iny fa nirediredi-ndray ilay apôstôlinareo avy any atsimon'ny nosy any izany hoe avy any Bekily any tsy iza moa izany fa Marika Tatandraza ilay apôstôly no sady mpanorona ny paradisa vaovao any Bekily andro ihany amin'izao fotoana izao izay isan'ny fantatra fa maniry mafy ny tehirotsaka ho kandida ho ben'ny tanàna any an-toerana ary ny angafatra mo ny tenany mba harotsaky ny antoko TGV ao Bekily ao amin'izay fifidianana ho ben'ny tanàna ny Bekily izay satria izy dia efa Laurence avatra any ankibondrininy ary nanira izay mikorina ao anatiny aza dia tena efa volomboasary izay araky ny fanambarana izay natany hatrany sady izy raha teo mo dia mpanohana mafatrapo any fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ka izay ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaika ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisa tomatavata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary fa melohany hanarantsika an'izay rediredina apôstôly izay dia andao aloha fantarantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto any Mandritsara ifandritana ny fitantanana ny tapotanana ny Mandritsara samy manao kajikajy ireo mpitarika sy mpanao politika izay samby te hampandray anjara ny kandida izay tohanana misy anarana maromaro ny mivoaka izay mety ho kandida ny ben'ny tanàna ny komina ambonivohitry ny Mandritsara anisany anarana miverimberina amin'izany i Zamany Antsoly Jérôme izay délégué efa misotro ronono ny député Théolo Jean Paul lehiben'ny Sisco ao Mandritsara indriantsiferana Radisson Zaralahy ary Rasolofindradonga Gérard izay ben'ny tanàna Amperinasa misy ihany koa ireo izay efa miomana fatratra mikasika izany toerana izany ka dia andrasantsika eto ara izay mety ho kandida ho ben'ny tanàna ao Mandritsara ambonivohitra izay mandritra izao fifidianana kominaly izao any Asambava indray sahirana tanteraka ny vahoaka any amin'ny faritra Sava tsy nahitany fitondram-panjakana vaholana hatreto ny sehampiariana Lavanila izay potika tanteraka ary isan'ny ankinan'ny mponina indrindra ny tantsaha izay mpamokatra any an-toerana anefa ity voly fanondrana Lavanila ity very fanahy mbola velona araka izany ny vahoaka ka voatery nitady velomana amin'ny sehatrasa hafa mba ahafahana mihetsika sy mahita izay azo rapaka raha tsy nanao ankoatra ny voly Lavanila ny ankamaroan'ny mpamboly tany an-toerana dia nivadika any amin'ny fitrandrahana harenan-kibony tany toy ny vatosoa indrindra ny tantsaha tsy nahomby ny sehampiariana Lavanila dia aty amin'ny resaka vato indray izao no hihazakazahany maro mifampitona any Bevonitra Bemarivo ambony ny vahoaka mikarataka sy miremby vatosoa mba ahafahana mivelona tsy ivona fa maro ireo very fananana sy mativola ary ireo tsy mahaloa trosa izay nalainy tany amin'ny banky noho ny fahampitehany sehampiariana Lavanila ity any Toliara indray tany an-toerana nijery fotony tamin'ny lemaky ny Bamangoky sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Hadjarson François Sergio tamin'ny androny alakamisiny ny haino ny hitetan'ireo mpamboly ary hamaha ny olana misy any an-toerana mahakasika ny fambolena no antondiany ity ministra ity anisany asa maika hanombohana ny asa izay hatao ny fanalana ireo fasika izay manototra ny lakandrano araka izany dia tena hita fa miasa mafy ny ministra amin'izao ankehitriny izao nahazo resaka any Toliara izay moa isika dia andao amin'izay ho resantsika any resaka anylay apôstôly nirediredy tao tapazotra tsiratsira Facebook tao tamin'iny herinandro lasa iny izay nanao fanamina Loranjo moa izany apôstôly ny Toliara izany tamin'izay redirediny tao amin'ny Facebook izay nangetaheta fatratra ny mba harotsaky ny président de république ao anatiny antoko TGV amin'ny fidianana kominaly ho avy izao
ary niangavitsy ny talao ary nitomany mihitsy mo ilay apôstôly avy ao Bekily Handroy Andriamatoa Mark Tatandraza tamin'izay ranomasony nirediredy tao am'taotsiritsirasira Facebook izay amin'ny fangatahany mba ho arotsaka ho ben'ny tanànany Bekily amin'ny ranantoko TGV izay satria ny tenany ho isatrany dia tena Loranjy hatrany ankibondreniny hatramin'ny raha izay mikorina ao anatin'ny vatany aza dia efa Loranjy izay raha tsy hivina mo dia amin'ny maha Loranjy azy izay nanao fanahoan-kevitra izy tao amin'ny Facebook tao ny mahakasika amin'ny firotsahan-kofidiany Andriamatoa Mark Ravalomanana ho ben'ny tanànany Antananarivo ao amin'ny fifidianana communal ity izay nokian'ny mafy dia mafy moa izany filatsahan-kofidiany Andriamatoa Mark Ravalomanana ho kandidany ben'ny tanànany Antananarivo renivohitra izay satria efa avy président république ianao ho hiatrany Mark Tatandraza tao anatin'izay tsikera izay nataony izay dia rehefa aveo hirotsaka an'izao ben'ny tanàna izao indray raha toa ka tsy lany ben'ny tanàna indray anao ry dadabe izy tamin'izay dia mety hirotsaka ho président mpikotany indray asa angambany fa lasa ohatrany mihemitra ianao zany fa tsy mandroso velively sanatria ho hiatrany Mark Tatandraza raha vantany voanan'io heviny mahakasika an'izay firotsahan-kofidiany Andriamatoa Mark Ravalomanana izay midika izany fa tena mafana fo ny lehilahy amin'ny fanohanana ny fitondrana izay mijoro ankehitriny tsy vitany mafana fo ihany fa tena heram-po-herantsaina ny fitiavany an'izany loko volomboasary sy ny mapara ary ny iromara amin'izao fotoana izao indrindra moa fa ny fanohanany any Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao mandaha vaovao izay vao azony izao ao anatin'ny 5 taona be izao dia tena tsy mahamenatra any Mark Tatandraza izany ny fitiavany any loko volomboasary sy ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo rehetra miaradia amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny amin'izao fotoana izao ary mbola nanao antsoavy ihany koa ny tenany amin'ny vadiny Andriamatoa Andry Rajoelina mba hitsidika sy hijery ny fotodrafitrasa izay napetrany ao Bekily Androy ao amin'ny fambolena karazana legioma isan-karazany indrindra amin'ny fanampiana an'izay mety ho voatsirambin'ny tanan'izy ireo mba ahafahana mampiroborobo an'izay sehatry ny fambolena ao Bekily Androy izay fa raha nofinofiny Mark Tatandraza hatrany dia tena hahatonga an'izany Bekily zany tahaka any paradisa kely mihitsy eto ambonin'ny tany ho izy hatrany mba ho maitso ny tontolo ao Bekily iray manontolo ao satria raha vantany vao misy fanampiana kely amin'izay resaka tiany hatao izay dia ataoko fa hanamora an'izay fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena izay nilaza ihany koa moa ny tenany amin'izay firotsahan-kofidiany ho ben'ny tanàna izay fa mbola tsy lafo ny tomobile izay ho alafo mandraky tiny androany ka izay no mahatonga azy tena sahirana amin'izao fotoana izao mitady ny vola hatao caution amin'izany firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna ao Bekily izay nefa moa ny tenany dia olona izay tena isany mafana fo amin'izay resaka politika izay amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy ny talanjona sy gaga raha vantany vao nahita an'izay hoe ity apôstôly ity ane ka tena olona manao politike ary sambany teo tantarany apôstôly mo izany nisy apôstôly nanao politika izany raha tsy i Mark Tatandraza iriry ihany no voalohany mba niditra amin'ny resaka politika izany raha ireo apôstôly izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tomatawatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.